totsimba nangoraka angamba kosa efalao mba hitanao tokoa fare ireto masoko mitoloko mitady fitiavana be dia be mba ampitony ny foko nangarika fotsiny iana kanana jado tongotra malamanieny lalana odiavina kasao ianao potraka malamanieny lalana odiavina kasao ianao potraka. Ok, ny irany ianarantsika androany dia farakely irany damany maleo. Ok, irana laza be izy ty tamin'izany fotoana zany hatramin'izao mbola iran-kafezin'ny olona betsaka. Ok, aloha tonga dia tombokary ny fampidirana dia G dia C miaraka amina base na G. Ok, dia ny G ohatran'izao. Misy pull off sy hammer. Dia ny corde faharoa C miaraka amina base na G. Zany hoe le G teo iny dia rehefa asiana C ohatran'ny C makato fa base na G. Rehefa farana amin'ity note atao amin'ny troisième case ty. Veriny indroza dia rehefa izy makany amin'ny toniny. Dia ny toniny note mora be daholo. Tombontsika amin'ny G ilay izy. Tonga ao dia rehefa makany amin'ny A mineur. Dia E mineur sy G, E mineur. Ok, dianano dia eo afaka asiana fliriny keo. Zavady eo amin'ny koa corde fahadimy anao. Ok, jereo tsara le tanana droite. Dia rehefa avy eo C fa mahasamihafa fotsiny tazomina ihany le atao amin'ny corde fahenina troisième case. Dia rehefa avy eo D G. Nita kolakao. Dia rehefa eo miverina any amin'ny C. Fa tazomina foana ity be da be amin'ny C tendren'le ry misy an'ity daholo. Nefianao dia B mineur. Totsimba A mineur. Dia rehefa farana any amin'ny C nangoraka dia aza adiny ity. Dia verina any amin'ny E mineur. Ngamba kosa. Dia rehefa tonga amin'ilay kosa D7. Tia ny D dia mahatonga anazy 7 tia lasa makato amin'ny première case. Le D
D atao mivadika C zay mahatonga anazy hoe D7 amba kosa efa lao dia tonga milao a G. Ok, dia alohany makany amin'ny tono faharoa izy a misy ohatran'ny riff ake zay. Ok, deuxième case a eto amin'ny troisième corde, dia rehefa avy eo a deuxième case eto amin'ny deuxième corde dia G, dia rehefa avy eo miverina note rehetrarehetra mitovy daholo. Eo amin'le G anao afaka asina eo amin'le ok. Ok, dia tonga amin'ny fiverenana, dia ny fiverenana manomboka amin'ny A mineur, mangarika fotsiny dia B mineur, dia rehefa eo C fazadinty ianao, dia rehefa ianao a G, dia rehefa eo miverina B mineur kananao B mineur sady A mineur, dia rehefa eo B mineur jado tongotra dia eto amin'le D eto andrindray misy filirana. Dia rehefa eo amin'le malamany eny lalana manomboka amin'ny A mineur izy fa afaka tendrena ohatran'izay no malamany eny lalana, fa ny raha mihaino an'le hira nareo na mijery ny vidéo ny dama ohatran'izao ny fitendrena an'le A mineur. Zany hoe misy barre eto amin'ny deuxième case eto, dia rehefa avy eo aty amin'ny cinquième case, ety amin'ny cinquième case a le corde fahadimy sy fahaenina bareny na ny corde fahaenina fotsiny mety daholo na zay fahaenonao azy mety daholo. Ok, azadiny fa misy capot amin'ny deuxième case manana, adiniko ny teny zay. Dia C na eto amin'ny barre mety daholo, dia rehefa eo G, dia rehefa eo E mineur, ok. Malamany eny lalana hodiavinao, ok. Dia miverina A mineur tsotra ka zao ianao, dia eo amin'le ianao a D7 mipotraka dia D, dia rehefa miran'le iny izy a dia miverina amin'le taloha dia rehefa eo miverina indray le A mineur hafahafa iny malamany eny lalana hodiavinao, dia miverina ka zao ianao mipotraka dia miverina amin'le, dia rehefa tapitra zay dia miverina makany amin'ny manao ny tonony fahatelo izy a, dia ny corde mitovy a, dia miverina amin'ny fiverenana amin'ny corde mitovy amin'ny fiverenana, dia rehefa mamarana an'le hira izy a dia mitovy amin'ny fiverenana amin'ny fampidirana zany. Dia zay, dia akafizo misaotra betsaka.